ampifaliana riavana malalina zona miarabanao am'izao andro faharoa am'ty taona 1922 meny tompo anao ty zao azontsika miain'ny tenin'andriamanitra mahafantatra ny sitrapony ary ko tokony ataontsika amin'ny fahavelomantsika ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanaky indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana amen. Zoma roa janoary 2022 mbanjinantsika aloha hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Miobiany Jehova ianareo ry olo-marina fa miendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafy rambavao azy, mitendray tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Ty famarinana sy rary izy, enika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Ny tenin'i Jehova nanaovany lanitra ary fofonay ny vava nanaovany amarony rehetra. Amen. See
andeha hivavaka isika. Reto Jehovah tompo Andriamanitra io, Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra sy nisy mpiainana ianao. Mahay mampiaiky ny olona rehetra amin'ny famonjena ataonao noho ny herinao ianao. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anarinao masina izay. Mivavaka aminao, Tompo, mpanota mandry izahay, ko mangataka amin'ny famindram-ponao, mamindrafo aminay ary mamela ny helikay, afao izahay. Fa ny fananao masina izay nazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao. Aminaran'i Jesosy Kristy nangatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ny teny ity avy namalala dia hitanao ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko voalohany, indiny voalohany ka hatramin'ny fahatimy. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha ho namalala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very. Mofinaina vakiana tamintsika teo ka entsika tao filazantsara araka ny Jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, milaza ny fiandohan'ny filazantsara araka ny Jaona, dia nampitodika antsika indray ny tantaran'ny fahariana voasoratra tany amin'ny Genesisy. Koa voalaza eto ny hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra. Izy nahariana ny zavatra rehetra. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra. Arak'izany dia efa nisy taloha amin'ny fotoana nahariana ny zavatra rehetra ny teny. Fony tsy mbola ary ny zavatra rehetra dia efa tao amin'Andriamanitra hatrizay ny toerana nisy azy. Jesosy Kristy io teny lazain'io. Asongadina eto fa izy dia Andriamanitra. Ny fahatongavany dia maneho ny fitsofohan'ilay mpahary amin'ny tantaran'ny tontolo izay nohariana. Izy no ilay Andriamanitra tsy tratry ny saina, tsy takatry ny saina koa, nefa tonga nofo. Ny tenin'Andriamanitra no manambara amintsika ny Kristy sy iaonantsika aminy, ary ny fifandraisana amin'ny Kristy no ahalalana ny mpahary sy ny zavaboary manontolo. Izao rehefa izy nisy mpiainana sy fahazavana. Voalaza ny andiny fahaefatra sy fahadimy izany. Tsy maneho ny teny ho Andriamanitra mpahary fotsiny ny filazantsara, fa izy koa no nirakitra ny aina. Izy no nisy mpiainana. Ny tantaran'ny fahariana ary avy namalala dia milaza fa fofinaina mahavelona tao amin'Andriamanitra natonga ny olombelona mananaina. Io fofinaina io no anahana fifandraisana velona amin'ny mpahary sady mitondra fahazavana ka manazava ny lalan'izay rehetra manaiky sy mino azy. Voamaika manamafy izany ny filazana fa Jesosy ny tena mazava, dia ny mazava marina izay mahazava ny olona rehetra. Ao andininy fahasivy izany. Izay manaraka azy tsy mandeha maizina fanana ny fahazavana. Ry havana, ray izany, miaraha amin'ny Jesosy, hitanao izany fahazavana izany mba hitondrany ianao eo amin'ny tena fiainana. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny tantaran'ny fahariana, ka ilazana fa izy nahariana ny zavatra rehetra sady izy koa nisy mpiainana sy fahazavana. Voalaza ty amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Vavaka izay mba anasitranao ry marary rehetra ny elan'ny vavakay,
ampirizinao ny mpitsabo jesoa atanjao ro azoporino toandro moreny fikolona reo sahirana vonjeo sy arivo zahay amin'nyteo zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay tsonjovo rany ampigadrana mitaheny amin'ny fiazakazanay amin'ity andro an'ity tompo tahio sy ariovo ny firenenay anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nivavahanay miaraka amin'ilay vavaka nampianaranay manao hoe ranay eo izay any an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana ry avy nalejodrana tondranao aminaran'i Jesosy Kristy ho aminareo ny fiadanana ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavanany ho aminareo izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen. Deo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.